Piray tsy kombakomba amin'ny fanjakana ny seni hoy sy teny randriana solonyaiko androany tsy mbola nisy teo amin'ny tantaram-pirenena mantsy ny voamera-pifidianana namadika ny voka-pifidianana ka mifanohitra amin'ny vokatra avy amin'ny SRMV no navoaka ny seni foibe tamin'ny vokatra vonjimaika ho ity lehibe ny mpanohitra amin'ny antenimera-pirenena ity tsy anakatra amin'ny farany hofiraisana tsy kombakomba io noho izany ny mpanohitra raha nambarany sy teny randriana solonyaiko nandritra ny kabarany tany Belair androany tatrizay mbola entiny tozora-befatra andrera-vesatra. Andraikitry ny seni feno ny namoaka n'ireo bileta tokana efa vita marika na bulletin précoché nanerana amin'ny Madagasikara hoy ny siteny randriana solonyaiko androany tsy maintsy niara niasa tamin'ny fitondrana ny seni hoy siteny randriana solonyaiko matoa ny kandida ny fitondrana avokoa no nahitana an'ireny bileta tokana efa vita marika ireny. Andraikitry ny seni ny miaro carnet misy bulletin nanerana ny Madagasikara na teto Antananarivo na tany Dego na tany Mazenga na tany Tamatave na tany Toliara mivoaka daholo ny boky misy bulletin na nanovana bulletin précoché aiza ny andraikitry ny seni tsy nivoavoaka fotsiny iny fa ny seni tompolasy tovovavy no namoaka an'iny bulletin. Navoakanay tamin'ny Facebook natao amin'ny page koa ireny bulletin nivoaka nanerana Madagasikara ireny matoa reny nivoaka teo ampelatana ny kandida ny fitondrana niara niasa amin'ny seni ny fitondrana tompolasy tovovavy. Nandray anjara tamin'ny alabato tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna teo ny seni raha ny fanambarana ofisialy nataon'ny lehibe ny mpanohitra eo anefiny antenimera-pirenena sady filoha mpiara-mitantana ny firaisan-kiny sy teny randriana solonyaiko androany sambany teo amin'ny tantarany Madagasikara mantsy hoe sy teny randriana solonyaiko no nisy seni nanova ny voka-pifidianana ka natsimbadika amin'ny vokatra navoaka ny SRMV ny navoaka ny seni foibe. Mbola tsy nisy ho tamin'ny tantarany firenena ny fahasahin'ny seni nanova ny résultat avy any amin'ny SRMV no vaina mbola tsy nisy zany tompolasy tovovavy tamin'ny tantarany Madagasikara. Ary za sy teny randriana solonyaiko tsy mbola ny teny nanotra ny seni fa androany sako misy manambara amin'ny fomba ofisiala fa nandray anjara tamin'ny fangalaram-bato nisy teto Madagasikara ny anso ny firaisan-kina rehetra ihany koa moa androany lehibe ny mpanohitra parlementaire sy teny randriana solonyaiko teny Belair androany.